Inona ny mahasamihafa ny alika sy ny olombelona? Namaly izany fanontaniana izany mo i Flery Rakotomalala ary nambarany ny mahasamihafa ny olombelona sy ny alika. Rehefa navoakany moa izany famakafakana izany dia teo nametra-panontaniana ny maro hoe aiza kokoa no tsara indrindra, alika ve sa olombelona, satria maro ireo tohan-kevitra izay nambarany Flery Rakotomalala manoloana io fanontaniana izay mipetraka hoe olombelona ve sa alika no tena tsara saina. Hoy aho hoe rehefa nivoaka io fanontaniana io dia namoaka ny tohan-keviny i Flery Rakotomalala manoloana ny hoe inona ny mahasamihafa ny olombelona sy ny alika. Namaly moa izy hoe ny alika dia amboa na antsoina amin'ny teny vahiny hoe chien. Ny mahasamihafa ny olombelona amin'ny alika dia ny alika rehefa omen'olona fitiavana ary rehefa omen'olona sakafo dia tsy hadinony iny mandra-pahafatiny ary tsy hadinony mandrakizay eny na efa in-telopolo mikapoka azy aza ianao fa iny sakafo zay nomenao azy iny foana no tsarony isanandro. Ny alika ihany koa dia mahatsapa ny fitiavana zay omena azy ary izany indrindra no mahatonga alika tsy mba mivadika amin'olona izay mitia azy ary tsy mba mivadika amin'olona izay manome zavatra azy. Ny alika ihany koa rehefa enao no nanome sakafo azy ary rehefa enao no nitia azy dia iarovany zato isan-jato ianao rehefa misy olona mikitikitika anao ary rehefa misy olona miady aminao dia avy hatrany manampy anao ilay alika nitiavinao satria izy mahatsapa fa tena olona nitia ahy ity ary izay toetsaina tsy mivadika izay no tena misy amin'ny alika ary mety ananana confiance raha izany alika izany no asiandresaka. Ary rehefa manankaiky alika ny olombelona anankiray dia ny alika no mahay bebe kokoa ny mombanao raha oharina amin'ny tenanao manokana. Ohatra fotsiny, raha vantany voahiditra ao anaty trano ianao 2 kilometra mandra-pahatongavanao ao anaty trano dia efa fantatra ilay alika fa ho avy zay ilay akama malala, ho avy zay ilay namako tiako. Izany dia midika fa ny alika no tena ananana confiance amin'ny fiainana ary ny alika dia mendrika atokisana. Ny zavatra rehetra tsy voatery ho zato isan-jato fa azo lazaina hoe 80 isan-jato ny alika dia azo atokisana daholo ary ny alika dia tsy mba mivadika aminao zany. Raha zay ary ny mikasika ny alika, mba ahoana ary ny mikasika any olombelona satria ny fanontaniana mipetraka eto moa ny hoe inona ny mahasamihafa ny olombelona sy ny alika. Efa nidirantsika teo moa ny resaka mikasika ny alika, ndeha ary hotsipentsika kely ny resaka mikasika any olombelona. Ny olombelona dia mifanohitra amin'izay voalaza teo aloha ireny. Ny olombelona na anaovanao soa enjato na anaovanao soa amanarivo ny aza fa rehefa manao ratsy aminy ianao dia adinony daholo ireny zavadrehetra ireny fa ny ratsy kely iray izay nataonao no tena mibahana ao an-tsaina ary iny no tsy hadinony ka mety miafara mankany amin'ny fifanaratsiana. Ny olombelona ihany koa dia tsy mba toy ny alika satria ny alika rehefa mifalifaly ianao mpitaiza azy dia faly ihany koa ny alika satria mahay mifampizara hafaliana raha io alika io. Fa ny olombelona kosa raha vantany voahitany fa mifaly ny olona anankiray na namany anankiray dia tsy faly izy, feno lonilony any am-pony ary tena feno fialonana ka mety miafara amin'ny zavatra hafa. Ary ny olombelona ihany koa na anaovanao tsara tahaky ninona fa rehefa misy olona manaratsy anao sy mifosafosa anao, izy indray no manampy ireo mifosafosa any ambadibadikany ary izy indray no tena mitsikotsiko anao. Izay no mahasamihafa ny olombelona sy ny alika. Ka eo mipetraka ny fanontaniana aiza ary ny tsaratsara, alika ve sa olombelona? Raha oharina amin'izay toetra izay ka aiza no tena hitanao fa mendrika ary mendrika ho tiavina ihany koa. Tsy midika izany fa manalika olona fa ny zavatra tena misy izany ary ny zavatra tena tsapa andavanandro. Andramo ange miteza alika ary omeo sakafo foana alika fa raha vantany vao misy olona mikitikitika anao dia tsy andeferany iny alika iny, avy hatrany dia mivovo izy ary masika izay olona hiady aminao sy mikitikitika anao ary indrindra ny olona hamadika anao ka mety ndeha hamaky ny tranonao. Zay sy zay moa ny resaka mikasika ny mahasamihafa ny olombelona sy ny alika. Ndeha ary hidirantsika amizay ny resaka izay nataony Flery sy fampanantenana izay nataony ny amin'ny live ny omaly amin'ny 7 ora alina satria ny resadresaka mikasika any Paul Berarosy Rahazimanana izy na
hoe zoky rasta ary tam'izany moa no nilazany fa hoe i rasta koa ne belohe. Ndeha hidirantsika avy hatrany ny resaka mikasika any Rosy zay fa tsy ataontsika lava ary tsy ampiandrasantsika hela ianareo. Gaga sy talanjona ifiliry Rakotomalala raha vantany vao naheno ny hafatra izay nataony Rosy satria nambarany ifiliry Rakotomalala fa mety ho gaga Rosy ary ny zavatra izay tsy fantatry Rosy fa niresaka foana izahay sy deba na filoham-pirenena Didier Ratsiraka izay efa nialoha lalana. Ka teo tena nahagaga any filiry Rakotomalala ary anisany antony nilazany fa hoe rasta dia beloha satria niresaka tamin'ny filiry Rakotomalala hony i filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka ny hoe ahoana ry filiria alefako mody ve i Rosy hanao depute sa ahoana, ka namaly avy hatrany hony i filiry Rakotomalala hoe izy dia efa olon-dehibe ry debaka manana ny safidiny. Akory anefa ny fahagagany filiry Rakotomalala ankehitriny naheno ny hafatra izay nataony Rosy hoe ay ve ty ny zavatra izay nolazainy deba i nekeny Rosy ihany ny zavatra satria i Rosy nilaza ka nanao hoe omeo fray hodina ary alevo amin'ny tany nakana aha rehefa tsy ilaina intsony. Ary mbola nanazava ihany koa moa i Rosy raha mbola mila ahy izy reo dia mbola eto ahy ary tany Ankazobe no izy nanao io fanambarana io satria raha izay Ankazobe zay no asian-dresaka anisany tena navoaka bary i Rosy ankehitriny ary anisany nahompitrondro sy ireo fiompina rehetrarehetra ary efa miakatra ny vokatra ny santabary. Araka ny filazan'ny teknisiany Rosy amin'io voaka-bary sy ny vokatra ireo rehetra ireo dia maromaro ihany ho izy lay tsy nahenanisa izay. Ino moa dia tsetsatsiagatra fotsiny ary mba hifampizarana izay sy izay moa ny zavatra izay nolazainy Rosy ary nilaza ihany koa moa i depute Rosy nanao hoe mbola be dia be ny fikambanana na antoko izay niangavy ahy mbola hilatsaka depute indray ao amin'ny 4e arrondissement raha ninambarany Rosy ary mbola maro ireo vahoaka mila azy ihany koa. Ary nanambara mazava moa izy maro ny olona tsy anasa ary amin'ny 4e arrondissement indrindrandrindra eny ambany tanàna ary ny olona avy any ambanivohitra dia miakatra eo ambany tanàna ary rehefa tsisy asa izy reny dia mangalatra ary izany no anisany tsy mampilamina ny tanàna iny. Nohony zany dia antony namboleko reto vary be dia be ireto sy niompiko trondro ary niompiko akoho amam-borona dia avitana mampiasa olo maro mba avitana hanena ny tahany izany tsy fananan'asa izany satria be dia be ny olona tsy anasa miasa amin'ny ty tanimboly ity, be dia be ny olona tsy anasa miompy na trondro izany na kisoa, nohony zany dia efa maro tahaka izany ny afaka anatin'izay tsy fananan'asa izay. Raha maheno ny fanehoan-kevitra izay ataony Rosy de tena mahafinaritra satria anisany mampiasa olona be dia be izy any Ankazobe amin'ny resaka io fambolem-bary sy ny fikarakarana vary io ary indrindraindrindra amin'ny resaka fiompiana trondro ary ny fiompiana kisoa sy ny akoho amam-borona. Zay sy zay moa ny mikasika an'ireny toboko vavy sy toboko lahy koa dia mankasitraka antsika rehetra navita nahen'ny video hatramin'ny farany ary veloma ianareo ny amaranako azy indrindra dia azadino ny mi-abonné ny chaîne ary mankasitraka anareo noho ny zava-drehetra mbola miangavy anareo ihany koa ny hanaraka ny video manaraka.